Izay ny taranja baolina lavalava fa eo amin'ny taranja volley-ball kosa indray tsika mitoy niditra tamin'ny andro 12 tetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina ny fiadiana ny tompondakan'ny ligin'Analamanga ho an'ny sokajy zandriny eo amin'izay taranja volley-ball izay. Niditra teo amin'ny andro 12 ny fiadiana ny tompondakan'ny ligin'Analamanga eo amin'ny taranja volley-ball ho an'ny sokajy zandriny izany ka lalao maromaro no nitanterahana atetsy amin'ny kianja ivelan'ny Mahamasina omaly sabotsy. Ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fihaonana teo amin'ny CCVB manao akanjo mavokely izay mikatroka amin'ny VBCT tamin'ny seta ronoray no nivoahan'ny CCVB mpandresy tamin'ity fihaonana ity 520 3 ary 720 no 520 ny VBCT eto manao fotsy amin'ny sary. Fa isan'ny lalao tetsy amin'ny kianjan'ny ivelan'ny Mahamasina ihany koa ny fihaonana teo amin'ny GNVB izay mikatroka amin'ny SVBA ka zareo GNVB no nivoaka nandresy tamin'ny isa 524 520 no 420 akanjo mainty zareo avy eo amin'ny GNVB. Ary irbias dia niondrika nanoloany afata amin'ny seta rono oatra ihany koa 520 520 no enina. Toy izao ireo vokatra hafa tonga eto am-pelantanana teo amin'ity fifaninanana ity ihany. Ho an'ny androany alahady ary dia teo amin'ny junior zazavavy dia niazina andresin'ny GNVB tamin'ny seta 3 no oatra. Mbola eo amin'izay junior zazavavy izay ihany dia ny VBCT nandresy ihany koa ny squad tamin'ny seta 3 no ray. Ary ny junior zazalahy kosa indray dia ny VBCT nandresy ny SSMB tamin'ny seta 3 no oatra. Ary ny junior garçon ihany dia ny AVB indray nandresy ny SSMA tamin'ny seta 3 no ray. Ary ny JSA kosa dia nandresy ny VBCT tamin'ny seta 3 no oatra ho an'ny sokajy divisionna voalohany lehilahy kosa indray. Itoy amin'ny herinandro vao indray ny andro 17 amin'ny fifaninanana.